raha mandreny apôstoly Benjamina ianao ny tompona andritra voalohany anatin'ny fandaharana nresantsika teo aloha teo de hoe nahoana sy nahoana moa zany mitigna rehefa nilalovanao ary inona dolodolony de tsika ra-panahy niseho sy ny natonganao ho apôstoly fa hiditra avy hatransika amin'le tontolon'ny fampianatra Armagedona ny resahana raha mitsaka Armagedona de anatin'ny apokalypse zay 16 fantany toko inona le Armagedona aloha fakitsika zay raha nabavy amin'ny apokalypse 16 toko fahenina amby folo andininy fahenina amby folo fakina ny teny vetivety tsika zany zao anatin'le fanomezana fahafampoan'ny mpiaino hoe efa lasa lavitra zay vao naheno de mamerina kely tsika zany manampy misy fanampanazavana ho an'izay andro alitsy moa vao nandre zany de vao may isaorana ny tompo apokalypse toko fa enina amby folo ka ny andininy fa 2 sy ny 4 no vakitsika am'izay indro avy toy ny mpangalatra aho sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fa ndrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany ary nangonony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armagedona ireny io zany a ny teny hoe Armagedona ao amin'ny boky apokalypse ka ny Armagedona zany dia fiantso tam'izany fotoana zany tany amin'ny testamenta taloha rehefa niady tao amin'ny fahalemaky Megido ny fahavalo zany Israely sy ny fahavalo miady ao de lasa Armagedona zany le izy dia ny Armagedona zany raha jerentsika amin'ty tenin'ny Jesosy tompo amin'ny apokalypse 15-16 ty de ady iseho mialoha ny atongavana ka tsy lay ady araky voalazany faminanina ny hoe Jesosy eto matsy namina aminany hoe rehefa nangataka ny mpianatra hoe lazao aminay hoe ny famantarana amin'ny avianao de nisy resaka ady tao fa le resaka ady nataony Jesosy any Matthieu 24 reny de ozy izy hoe isy firenena hitsangana amely firenena ina nefa efa hatram'zany tsy afaka tamin'ny zanak'olombelona ny ady foko samy foko firenena samy firenena fianakaviana samy fianakena Isabely fa tsy zay ty Armagedona ty fa ty Armagedona ty ady ara-panahy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra raha hitaritsika kely ny fanazavana de manomboka amin'ny andininy toko fahenina amby folo andininy faharoa folo ka hatramin'ny faefatra amby folo ny akolafo ny anankiray ao anatin'le ady ao azy amin'izany Jesosy ary ny fahenina napidina ny tao andiviany tamin'ny Eufrata ony lehibe de ritra ny rano ny anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to eo zany nahitatsika fa resaka fanahy daholo reto miasy reto hoe fanahy telo fanahy maloto tahaka ny sahona reo no miasa ao anatin'ny vavan'ny dragona de voly io vavan'izy neny anakiray bibidia manana toerana mavesatra io bibidia io ao amin'ity bokin'ny apokalypse ty ary ny fahatelo farany de vavan'ilay mpaminany sandoka ary ny zavatra ataony de voalaza tsara amin'ny 14 hoe fanahy demonia reo manao famantarany reo ary makany amin'ny mpanjaka ny tany reo fahefana lehibe anankitelo reo ohatra azavaina ny dragona miady amin'Andriamanitra ray dragona masy de voly de manaraka an'izay bibidia miady amin'ny Jesosy maka plasin'ny Jesosy ary lay farany voalaza teo hoe mpaminany sandoka de maka plasin'ny fanamasina tazominy zareo rehetra zany a lay resaka hoe amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina mipetraka sady mifanontaniny le rahalatery amboiba hoe ary sao de mba ireo kosa ary no anaovana batisa any amints'izy possible ary tsara ny mampahafantatra fa lay famantarana zay atao eto de tsy famantarana mandatsaka meteorita na manao cyclone na matondra intizy maitany fa famantarana ara-pivavahana famantarana fanasitranana famantarana zay ohatrany hoe zay manaraka famantarana manaraka zay mino ka ny tena lehibe ao anatin'izany famantarana zany raha nabavy malala de tsotra tonga de pitseroka ao anatin'izy ao anaty masona ny herin'ny devoly izay asehony ka amin'ny alalan'ny maty
amin'ny alalan'ny fanahany maty no fitaovana anaovana famantarana ame ohatra anakiray fotsiny agny androany zao tsika ohatrany hoe finjavatra fa 1er novembre androany fetiny maty makany am'fasana ny olona miresaka amin'ny maty dinetsika tsara mantsy io rehefa hiditra am'lay apocalypse tomboka sefatimitsika de mamaly mihitsy ve ho maty eo amin'ny databeany data farany raha fozavinantinareo io e azonao embouteillage tsisy ohatry zany nakany andrefana eo nosy zato ahatra ty akaiky nitsena nosy be ary rehefa tafavoaka riry amin'ny diginy mpitatafika embouteillage tsisy ohatry zany de ozy izy zay rehefa avy any akaty amin'ny ville de hoe andeha resaka amin'ny maty reto ny tsara nampahafantarina anao nefa fa tsy fomba malagasy ange ny 1er novembre fa fomba mpiangonana ao anatin'ny reto anankitelo reto io fiangonana manao no zavatra io ary miaraka ao anatin'lay hoe fanahy-paminany sandoka fanahin'lay bibity sy ny fanahiny demony miaraka amin'ny anarany hoe fiangonana azonao jesosy nge ny teny mona hoe nahoana inareo na ty amin'ny maty mitady ny velona azonao rehefa miresaka amin'ny fanahy masina tsy tianareo iza ny tompo marika amin'ny fiangonana kristianina am'izao fotoana zao ka miditra amin'ny 1er novembre io ny batista biblika ave sa ny témoin de Jéhovah sa ny katolika sa ny adventiste sa ny assemblée de Dieu sa ny orthodoxe sa izy nahoana ny entinareo any mifasana ny olona anazy mamana zay tiako narino 1er novembre mo fety maty zany efa ohatrany hoe famadihana généralisé famadihana généralisé fa saingy tsy avoaka fotsiny lay maty azonao fa rehefa ohatra hoe amadika zany ny olona de izy menakaviny eo reny ny continuation le fandalovan'le taolana teto e azonao nisy taolana natao to anaty fitaratra ny randro ny sisa de ny sinsisa gaga anao izy ny fiteny tiako apatsahivana ny olona fa tamin'ny 2003 angeny nandalo teto zany taolana voalohany teto zany teto Madagasikara taorinan zany talohan zany anye azafaty rehefa nandalo de nisy zavatra niova teto Madagasikara inona ny zavatra niova teto lasa namaky fasana ny gasy ka nangala tolapaty izay faty indrindra malagasy zany de akonarina ary itovizany ny avy any varatra katrany atsimo avy any atsinana katrany andrefana zany hoe mangalatra ny tolandrazany zany tsy azo kitikitihana rehefa mandevina aza taloha de hoe tandremo ny razanay kitikitihanareo satria le mitovitovy ao anaty fasana anakiray tandremo nahoana ny gasy lasa manana fijery anokatra angalatra faty angalatra satria tsotra mivaliny nisy fiangonana nitondra ny fatiny zay tsy fantatra anarana tany ka natao tanaty fitaratra boaty fitaratra de naindraindra eran'ny tanàna de gasy mahita zavatra ny laza hoe karary papany aza no manao antiky tsy andao tsika anao tsika nga afaka makitola mba fasambazaha azonao fa ny fahasanydrianina sy fahasanydrianina miaraka amin'ny tatarabe sy romamarabe de zay io zay zavatra zay zao de efa famantarana anakiray voalaza anatin'ny tiaramagedony ty hoe fanahany demoni voaka mivavany dragona fa vavany bibidi fanahany demonique makany amin'ny mpanjakany tany zay zany io aramagedony io ady ara-panahy ary miafara ny fatongavany Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra ry mpiay moajaina vatio kely ingerana bavy ny 14 naran Jesosy 13-14 ary nahita ao fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saoany avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidi ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka fa fanahany demoni ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjakan'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to raha ny makany mpanjakan'izao tontolo tamin'ny septembre tonga tany États-Unis ny Papa François Premier tamin'ny fivoriam-be ara-potoana ikambanan'ireo mpanjaka ny tany président ny eto ambony tany dia nahazo ino zany nahazo toerana manokana ny afahany ny resaka tamin'ireo mpanjaka reo ary ny any amin'ny couloir rehefa aveo tsisy nahita hoe inona nyresahany tamin'ny Barack Obama inona nyresahany tamin'ny nenitsika inona nyresahany tamin'ny Congolais inona nyresahany tany amin'ny Russie zay zavatra zay zany de manamarina an'io betsaka masy ny fanazavana mikasika an'io papa io rehefa aveo
eto zany de tsy misy fankalana hoe fitaoanaram-piangonana fa misy anaram-piangonana mety voateny eto mba hahafahan'le olona mahazo azy tsara fa tsy misy fankalana nininy zay fa de aleo ny baiboly ny anitsy an'izay mivilana ary anamafy an'izay fa mitsingilailaka de apetraka tsara izy maro ny baiboly io voalaza tsara zany de hoe anangona ndreo izy ka ho angoniny ho any amin'ny tany atao hoe Armagedon ireo fa aiza ny adresana zany diako narina mety hita ao anatin'lay inona moa le jerena amin'ny jerena amin'ny aiza ho aiza ny misy zany fa nga de point stratégique ny ty Armagedon ty zany ranabavy tsy any amin'ny hoe stratégique adresy mazava resahany fa le fanahy ady am'le fahatongavan'i Jesosy sy zay pomban'i Jesosy ny tiana resahany ka mazava be le izy ato amin'ny apokalipsy fa hovalitsika aloha ny fanontaniana napetraky le olona anankiray zay hoe oviana ny nanomboka ny Armagedon tsara ny ampahafantarana ampiainy zany diako narina ranabavy malala de tsy fantatra exactement tsy fantatra tena hoe daty inona nisy ny ady manomboka hoe Armagedon fa raha hoe ny devoly sy ny Andriamanitra de azo an-tsaina hita ato anatin'ny baiboly ny fanombohany zany satria ady Armagedon fanatsara de ny fanombohany zany azotsika jereny nanomboka taiza rehefa hitatsika zay ady tato zany ka ny Armagedon fa ity Armagedon apokalypse 16 ty de tsy inona kory diako nareny fa famaranana matota faraka le telo vava dragony bibidy mpaminana sandoko efa angaredona zany ino hoe angaredona hoe atsoy alorianina vao mayady am'ireo tsika ahoana ny hevitra mpaminana sandoka de maminana izy atratratratratra resitsika io ahoananareo bibidy ahoananareo ndao hanao famantarana hoe jerena de manao famantarana andao resahatsika aloha ry pasteria amy fanahy ry misy pastera matarika olona be debe andao hanao famantarantsika alefany zany le fanahy alefasoany ry bibidy alefasoany jagona ny fanahy mba anekeny pastery ny fampianarana ohatsy zany hoe abraka mandehanany amle paster anao de atso vresy lahatra izy anatin'ny tolomaso rehefa mifomaray izy de tonga de mampianatra nyty fampianarana ty de iny tokoa fa mampianatra le paster azonao de ozy zareo hoe vita ny famantarana momba atsika ny hery azonao apreto am'izay ny hafa famarana ny io ry havany tsy mampatahotra anao tsy manozongozona anao manatsafidy kosa anao ny fidy ray am'ireo na le dragona fotsiny na le bibidy fotsiny na le mpaminany fotsiny na ianao hiaraka amin'izy telo safidy io na ianao ny apôstôly Benjamina fa raha za ianao aloha tsy mifidy an'io benga zay olona vohitako tam'ireo misy fotoana diakona mbola mpamoaka devoly tsotra tam'izany mbola tsy paster mbola mpitory filazantsara de nisy lehilahy zany voan'ny devoly io lehilahy io de nentina tao ambany lakaly ary io lehilahy io dia nanao pacte tamin'ny devoly rehefa vita ny pacte tamin'ny devoly ka tsy haiko nanondrana angamba le lehilahy io dia nahaino an'nytoroteny tamin'ny radio izy dia nentin'ny olona tany amiko tao ambany lakaly rehefa tao ambany lakaly izy dia nibebaka nampibebahako zany dia nampivavahako de zao zavatra nitsanga roako devoly nanomboka tamin'ny telo après midi na amin'ny efatra après midi raikitra ny combat fa nametrako tanana izy de namaly izy hoe za tsy ala tsy feo antsony io azonao na zany maty na enao maty mantsy azy zany de ohatsa hoe afana ny ady Armagedon tam'izay misy roa lahy mpitondra fedina hiaraka amiko sy tonga za zany ny ady am'le devoly ao any amy 10 fa tena valaka tanteraka mihitsy sady tsy minikanina rehefa miady am'ireny de jeganareo tsaka zavatra nitsanga mipetraka matory amboniny W zay de mifanakaiky sara am'izao ny W anay de za sady mametra tanana aminy izy matory za matory de ny tanako amy lohany foana taitra tampoka inona zavatra nataitra
misy fanao amin'ny vavady eo amin'ny varavarana hitanao le varavarana principal miditra eo ambanilakaly misy fanantsangana azonao dia olona l izy de rianany riany a zany teny hoe miala anarany jesosy ny am'rahany de tonga de lasa l izy de miverina latorondray de indray nisy fanamverina fa teo ambony tenao le alohan'ny hidina eo amin'le totobato iny eo ambony io de golodoraka nitako teo azonao golodoraka de midina am'le tohatra iny izy hiditra am'le vavady fi zany de nitsangana tam'izay fa golodoraka fanamaloto io zany de nyandrasoako teo am'lay vavady taty atao ambadiky n'le trano ambadiky ny varavarana de tonga eo amin'ny varavarana le izy eo amin'ny vavady de couloir kely zany sisa nelanelan'le vavady sy le eo am'lidiranao trano zaho an-trano le anakiray miesona be de vo nitsangana izy zany ohatrany hoe anao sonery de za hoe amin'ny anarany jesosy ravany de voly de ohatran'ren'le pièce détachée dozoko de latsaka tao ambany dalina matsiny eo de za roana any beorika ny am'rano maimbo de hitako misy le lasa de avy nanao niny any jery an'le lehilahy taitra izy de mipetraka izy androanao de voly nefa zany eto akaikinao eto izy de za hoe le tomponao hitako ohatrany zavatra niala tato amiko amy 12 alina latsaka kely ohatry misy zavatra miala tato amiko sitrany izy iny fanahy iny zany mety ain'le mpaminany sandoka mandefa an'iny miasa rery izy fa reto zany angaretona izany hoe divany toy izany mivaky teny voalazany tenin'Andriamanitra de eo amin'ny andinin'ny fafikitsika teo fa efatra ambe folo vakeo ndray mandeha fa fanahany de miniry eo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka am'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra any am'le iady amin'Andriamanitra izy zany iady am'le andron'Andriamanitra le andro farany io inona le andron'Andriamanitra le andro iverenany Jesosy zay nampanantenainy tamin'ny mpianatra hoe indro afainganao ary eo amin'ny bokin'ny apokalipsy dia voalaza tsara alohan'ny famarana anazy fa ny fiverenany Jesosy no afatra farany eo andininy faharoapolo toko faharoambiroapolo andininy faharoapolo sy ny raika ambiroapolo Jesosy hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny afainganao amen avy Jesosy tompo fantia ho amin'ny olona masina ny eny fahasoavan'i Jesosy tompo amen eto zao de ahitantsika ny fiverenany Jesosy ary tsisy trasy ny lay bibidy na mpamina ny sandoka na dragona dikan'izany rehefa tsisy trasiny reny de resy reny fa ahoana ny fomba andresena azy anao aloha jerentsika hoe ovinany nanomboka lay ady lay Andriamanitra sy ny devoly rehefa mijery zay tsika de jerentsika zany any amin'ny fiandohana any Saedena tsara mampafantatra ny olona lalahy fa ny devoly a de anjelin'Andriamanitra izy a Lucifera ny anarany ary ny filazan'ny olona azy mpandinika baiboly de milaza hoe ny lehibe an'ny anjely azonao dia nanam-paniriny izy io a mba hitovy amin'Andriamanitra azonao ka mamaky ny Ezekely tsika de hoe za koa mba Andriamanitra ozy Andriamanitra izy zany de zavatra nataon'Andriamanitra dia saboteny foana ny fahafantaran'ny olona ty paika ny devoly ty izy ty adina Sodoma ary ty Sodoma sy Gomora fa Armagedon ty hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany de ampitombo fahasoavana ho azy satria voalaza hoe ho amin'ny olona masina le ny fahasoavana ho an'i Jesosy tompo ny bokin'ny apokalipsy mantsy ohatrany natao zay atahoran'ny olona izy io mpanjara-pivavahana hoe tandremo lasa dala amin'io mampatahotra io olona kely saina ny manao an'izany pastera tsy aninona miteny an'izany amin'ny olona fa nga ny apokalipsy ihany no mampatahotra rehefa tsy mihinana fa tsy any amin'ny Genesis koa ary ny Genesis koa nge mampatahotra rehefa tsy mihinana hoe fa sao de avakinareo amin'ny vava fosiny ary izy io amin'ny fahasoavan'ny tompo tsy ao aminareo kory fa aloha azavaina ny resaka aloha vakitsika nge ny tany Edeny ao amin'ny Genesis toko 7 rehefa nanao ny olombelona Jesosy dia lasy vavy tao amin'ny Saedena zay Adama sy Eva izy Adama natao voalohany de nanaraka Eva dia nitsofin'Andriamanitra rano izy io maro farasy 5
de napetraka andriamanitra hoe ianareo a no mitantana nyty edena ty sa edena ao anatin'io daholo zany ny arena rehetrarehetra angamba ny ino le nositsika ty lejeparsa angamba mbola kely ny arena mbanikibony tany eo raha oharina amin'ny edena de niditra ny devoly fantatry ny devoly fa avy any mivovoka no ny avian'ny olona andriamanitra nanao zay de name fofonaina izy de ho velona mandrakizay ny olona rehefa manana ny fofonaina andriamanitra dia ny fitahany teo no nanomboka ny inona moa izy teo ny ady Armagedon any amin'ny apokalypsy ny final ary angaredona angaredona 3 contre 1 zay ny alohan'ny apokalypsy vakitsika ary la Genesis toko 7 vakinao amin'ny andiny voalohany nasivy le sokamandry ny nanotany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy ary ny mena rana de fitsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ary hoy izy tamin'ny vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sara fa hoy raha vehivavy tamin'ny mena rana ny voan'ny azo eo amin'ny sa de azona hinanana ihany fa ny voan'ny azo eo afovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany fa ndreo maty anareo ary hoy ny mena rana tamin'ny vehivavy tsy ho faty sy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa am'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy teo zany niditra de midevoly Armagedon Andriamanitra no toerany ary Adama sy Eva no edivana azonao zay maharesy lahatra Adama sy Eva no anjaka eto amin'ny tany dia Adama sy Eva ny ahodiny lazainy tsara mihitsy hoe ny ny hazo eo afovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo mamaly ara-tsoratra masina Adama sy Eva hoe hoy ny soratra ho Jehova tsy azo haniny ty de nambarany Satana hoe hoy le mena rano tsy ho faty ianareo raha mihinana an'io fa fantatr'Andriamanitra fa raha vao mihinana an'io de hisokatra ny masonareo ary de tovy amin'Andriamanitra reo alala ny tsara sy ny ratsy ny fitaky Satana tao anatin'io Armagedon io sady marina ny fitaka de le hoe tsy ho faty de ninana ary zareo de tsy maty tokoa de ohatrany hoe marina zany Satana fa Satana zany tsy niteny hoe ho faty any mivovoka azona Andriamanitra tsy hiteny fa raha Andriamanitra teny ho faty anao raha mihina an'io tsy le hiverina vovoka fa ny fahafatesana ara-panahy azonao tafasaraka amin'Andriamanitra ohatrany hoe raha misy maty ara-batana tao amin'ny havatsika de tafasaraka amintsika izy tsy misy hidikambanany maty amin'ny velona na velona maty intsony de zay ny exploiten'ny Satana hoe tsy ho faty ianareo de tsy maty izy fa saingy maty izy fa tsy maty ara-batana fa maty ara-panahy rehefa maty ara-panahy de tafasaraka amin'Andriamanitra vakitsika iny ten'Andriamanitra amin'ny Ezekiela toko fa 7 rehefa hitatsika io de azavaina tsara izy Ezekiela toko fa 7 andininy fa eo amin'nany andiny farapolo amin'ny anaran'i Jesosy Ezekiela toko 7 andininy farapolo ny fanahy zay manota no faty ny zanaka tsy mba hitondra ny eloko ny rainy ary ny ray tsy mba hitondra ny eloko ny zanany ny famarinany marina ho amin'ny any ary ny faratsin-dratsy fanahy kosa ho amin'ny any eto zany de manazava tsara ny soratra masina fa tsy maty ara-baky teny ny mpanota fa maty ara-panahy ary ny fahafatesana ara-panahy ny tambon'ny ota am'izao de mampisaraka azy amin'Andriamanitra fantatry Satana zany de zay ny navoany resiny Satana zany aloha Adama sy Eva teo resiny ary lasa nino azy tokoa lasa nanaiky azy satria tena tsy maty tokoa zahay azonao fa ny zavatra veriny de zao ilay azonaina dia nasiana barazy mba tsy kitika an'io tsony izy riavana mandalo an'izany Armagedon zany ny akabeazan'ny olona mahatonga ny olona tsy ino an'Andriamanitra de zao satria izy tsy maty Adama sy Eva tsy maty zay manota tsy devoly zany nampanota an'io fa le olona fotsiny manota ale voara nefa fa ny fiainana mandrakizay mihitsy ny tapaka am'le olona zay manotaka maty amin'ny fahotany maty fanahy bola velona zay izy
maty fanahndray manota no fa tsy ary raha baky teny io zay le mahatonga ny mpandraram-pivavahana de akonarinona ny tsy mahafantatra firy-tsony zareo hoe ohatrin'iny zany hoe velona ara-panahy sy maty ara-panahy azonao jesosy zany tateorina ny tena hoe raha tsy ateraky indray ianareo de tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'andriamanitra zany tsy mahazo an'le azonainao azonao raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy azo ny mpandraram-pivavahana le satria izy to mihiry izy to mivavaka izy to mitondra baiboly nefa tsy fantany fa ny fanahy mihitsy ny maty de zay mahatonga an'andriamanitra andresy ndray ao am'le Armagedona voalohany naverina ho ateraka ndray le olona naverina aviany amin'ny néant ndray dia mitsangana ndray naverina any amin'ny Romanina toko fahenina de matiny amin'ny fahafatesa koa fakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahenina amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitanao zany de vakio ngery ny tenin'Andriamanitra ko aloha farovitra be mbaboloko ty manomboka ao amin'ny andinin'ny enina toko fahenina andiny fahenina naran Jesosy tompo ny fafantatsika fanotoetsika taloha de niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa zay efa maty de afaka tamin'ny ota ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika de mino fa hiara-belona aminy koa isika aitsika sao fa sivy ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy de tsy maty intsony izy tsy manakery amin'ny intsony ny fahafatesana fa atsika eo etrany le batisa de famonjena anankiray ialany le fahafatesana ara-panahy ka raha ny andininy fahatelo de voalaza hoe tsy fantatra reo fa fanaizana isana rehefa natao batisa ho an'ny Kristy tsika dia natao batisa ho an'ny fahafatesany ny fahafatesako sy ny fahafatesany Jesosy de nampiarahany tao amin'ny batisa le andininy fahatelo de hoe andininy faefatra hoe koa miarana levina tamin'ny batisa tamin'ny fahafatesany sika mba ho taka nananganana ny Jesosy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ao amin'ny fiainam-baovao lay fiainana natao amin'ny Adama sy Eva vao fitaky lay Satana tao anatin'le ady Armagedona tany Saidena nahafaty ara-panahiny olona fa mbola mandehandeha sa ihany izy ty izy Adama sy Eva fa ny lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay tenen'ny tompo hoe asivo anjery ny barazy an'io lalana iny ndrao reo mihinana an'io azy io ka tsy ho faty intsony zay no natonga ny vahaolona naingana hoe ataovy batisa ny olona de atao batisa rehefa mino an Jesosy de raha maty tao anaty le maty Jesosy de nalevony de za le maty fanahy iny raha vao mino an Jesosy ka atao batisa de afaka amin'ny Armagedon'ny Satana afaka amin'ilay mpaminany sandoko afaka amin'ilay ina moa izy teo bibidy afaka amin'ilay dragona ohatrany nandresy izy tany Satana fa nyvonjeny Jesosy aingana mba ho afaka ohatra rehefa tonga rehefa lasa Satana le minarana de io Jesosy Adama aiza anao de natahotra ao izy rehefa nahino anao de natahotra de niafina feza nylazanao fa mitanjaky anao azonao lasa hitany Adama ny côté négatifany rehefa resy tany ny Armagedona tao amin'ny devoly côté négatif nefa mbola tsisy olo lafa fa tsy izy sy Eva ny tao devoly zany mampiditra ny tsy fahombiazana amin'ny fiainany mpivady mandrava amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra mitondra fahantrana very daholo le arenana sain'Andriamanitra nikarakarainy Adama sy Eva tao amin'io Armagedona io ny batisa zany ry havana de analanao miala amin'ny faharesena tao amin'ny Armagedona tany Edena ka hitondra ny fandresena ao am' Jesosy ny batisa fa maninona ny fiangonana sasany tsy manao batisa antanio izy fa angamba Adama angamba izy tao amin'ny asan'ny apôstôly e tao amin'ny Romanina de nasiana hoe Adama faharoa ao amin'ny Apokalipsa Romanina 5 lasa Adama faharoa zany hoe zay natao batisa zany de lasa manaraka an Jesosy ko satria Jesosy mpandresy amin'ny Armagedona Apokalipsa de mpandresy any kio zany zay miaraka am' Jesosy eny io anakiratsika